miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalanatsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apostoly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika. Azony akaikinao be dehibe ny olona mirehatra fa ianao mila manoatra an'izy rehetra. Amen. Asitehaka mafy an'Andriamanitra. Ny vaky teny mety efa fandrianao fa mino fa misy zava-baovao tian'ny tompo ampitaina aminao indray amin'ity anio ity a. Vakitsika ny teny ao amin'ny Genesis 7:20. Tsy manina vakiko manomboka ny andininy voalohany amin'izay tsy manazava be rehefa avy eo. Genesis 7:20 manomboka ny andininy voalohany, vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny soramandry eo ambony milaza manao hoe: ny fitaka nataon'i Jakoba ahazahoany ny TSO-DRANO ny rainy. Andininy voalohany. Ary rehefa antitra Isaka ary paina ny masony ka tsy nahita, dia ny antso any Esau lahy matoana izy ka nanao taminy hoe: anaka. Ary hoy izy taminy kosa: ity aho. Dia hoy izy: indro efa antitra aho ka tsy fantatro izay andro ahafatesako, ko ankehitriny masina ianao. Alao ny fitifiranao dia ny trano zana-tsipikanao sy ny tsipikanao, ary makanesa ny atsah ka iazao aho. Ary anaovy anim-py aho araka ilay tiako, ka eto aty amiko hoaniko mba hitsofa ny fanahiko rano anao, dia ny tsy mbola maty aho. Ary Rebeka nandrea ny Isaka ny teny tamin'ny Esau zanany lahy, ary dia lasa nakany an-tsaha Esau nitady aza hoentiny. Ary Rebeka niteny tamin'ny Jakoba zanany lahy ka nanao hoe: indro efa reko ny rainao niteny tamin'ny Esau rahalahinao nanao hoe: iazao aho ka anaovy anim-py hoaniko, dia hitso-drano anao aho eo anatrehan'i Jehova, dia ny tsy mbola maty aho. Ko ankehitriny anaka, arao ny teniko ny amin'izay asaiko ataonao. Makanesa kely any amin'ny ondry amanosy, ka analao zanako kosa roa tsara aho, dia ataoko anim-py ho an'ny rainao araka ilay tiany izany. Ary dia hoentinao any amin'ny rainao hoaniny mba hitsofa ny rano anao, dia ny tsy mbola maty izy. Fa hoy Jakoba tamin'ny Rebeka reniny: indro Esau rahalaiko dia lehilahy voloina, fa izao lehilahy malambolamboditra, ary angamba hitsapay kaiky, ka dia ho toy ny mpanandoka eo imasony aho, ka ahatonga ozina amiko fa tsy TSO-DRANO. Ary hoy ny reniny taminy: aoka ho ahy ihany anaka ny ozina tokony ho anao, ary ao ihany ny teniko ka mandehana hitondray aho. Dia nandeha izy kanaka ary nitondra tao amin'ny reniny, ary ny reniny kosa dia nanao anim-py araka ilay tiany ny rainy. Ary nalain'i Rebeka ny fitafiana Esau lahy matoany, dia ny tsara izay efa notehiriziny tao an-trano ka nampitafiana ny Jakoba zanany faralahy. Ary ny hoditry ny zanako kosa dia nafony ny tanany sy ny malambolambo amin'ny vozony, dia natolony teo an-tanan'i Jakoba zanany ny anim-py sy ny mofo izay efa namboariny. Ary Jakoba nakany amin'ny rainy ka nanao hoe: ry kaiky. Ary hoy kosa izy: inty aho, iza moa ianao anaka? Ary hoy Jakoba tamin'ny rainy: izao no Esau zanako lahy matoa, efa nanao araka izay nasainao nataoko aho. Masina ianao miarena dia mipetra, ka any ny azako mba hitsofa ny fanahinao rano aho. Ary hoy Isaka tamin'ny zanany: nanao ahoana anaka no dia nalaky nahazo toy izany ianao? Ary hoy izy: satria Jehova Andriamanitrao no nampahazo aho. Ary hoy Isaka tamin'ny Jakoba: mba manatona kely hoe hitsapako anao anaka, ahafantarako na Esau zanako tokoa ianao na tsia. Ary Jakoba nanantona ny Isaka rainy, ary izy dia nitsapa azy ka nanao hoe: ny feo dia feon'ny Jakoba,
fa ny tanana dia tanana Esau. Ary tsy nahafantatra azy izy satria volona tahaka ny tanana Esau ralahany, ny tanany dia nitsofony rano izy. Ary hoy izy, ianao tokoa moa no Esau zanako, dia hoy izy, izao no izy. Ary hoy kosa Isaka, ary soy eto anoloko izato azany zanako iananako, mba itsofany fanahiko rano anao. Ary dia narosiny teo alohany, ka dia nihinana izy, ary nitondrany divay izy dia nisotro. Ary hoy Isaka rainy taminy, mba manatona kely hoe ka manoroa ianaka, dia nanatona izy ka nanoroka azy. Ary Isaka nandre ny fofony fitafiny dia nitso-drano azy ka nanao hoe, he, ny fofony zanako dia tahaka ny fofony sazay notainy Jehova. Ary anomezan'Andriamanitra anao ane ny andony lanitra sy ny tsirony tany, ary vary sy ranom-boaloboka betsaka, anompo anao ane ny firenena maro, ary ankohaka eo anatrianao ane ny firenena samihafa, ho tompony ralahinao ane ianao, ary oka iakohaka eo anatrianao ny zanaky ny reninao, voaozina ane izay rehetra manozina anao, ary hoasoavina ane izay manisy soa anao. Tanteraka eto zany teny zany androany. Ny andininy fahatelopolo. Ary rehefa vita nitsofany Isaka rano an Jakoba, ary vao nidify Jakoba teo anatriany Isaka rainy, dia niditra kosa Esau ralahany avy niazy. Ary izy koa nanao anim-pika nitondra azy tao amin'ny rainy, ary hoy izy tamin'ny rainy, aoka hiarina ny raiko ka ihinana amin'ny azany zanany mba itsofany fanahinao rano aho. Fa hoy Isaka rainy taminy, iza ndray moa ianao? Ary hoy izy, izao no Esau zanako lay matoa. Ary torakovitra indrindra Isaka ka nanao hoe, iza ary lay naka niaza ka nitondra teto amiko, ary efa nihinanako zany rehetra izany, fony tsy mbola tonga ianao, ka efa nitsofoky rano izy. Efa nanina hono izy? Eno ho tahina tokoa izy. Eno manina hono? Eno ho tahina tokoa izy. Raha vao reny Esau ny tenin'ny rainy, dia nitaraina mafy dia mafy izy ka nanao taminy hoe, mba tsofo rano re aho, dia izao kory kaikyo. Ary hoy rainy, tonga ny ralahinao nanantoka ka nalasa nitso-dranonao. Dia hoy Esau, moa tsy mandiva ny anarana hoe Jakob, fa efa namingana indroa izy izao. Ny fizikiko efa nalaina, ary indro ankehitriny lasany koa nitso-dranoko. Ary hoy kosa izy, tsy mba nitahiry tso-drano hafa ianao. Dia namaly Isaka ka nanao tamin'ny Esau hoe, indro efa nataoko ho tomponao izy, ary ny ralahany rehetra no meko mpanompony, ary vary sy ranom-boaloboka no namelomako azy, koa inona indray no ataoko aminao anaka. Ary hoy Esau tamin'ny rainy, tso-drano ray ihany va no anao rikaiky, mba tsofo rano re aho, dia izao koa rikaiky. Ary Esau dia nanandratra ny feony ka nitomany. Dia namaly Isaka rainy ka nanao taminy hoe, indro tsy ho amin'ny tsirony tany ny fonenanao, ary tsy ho amin'ny andony lanitra avy any ambony, fa ny sabatra ao no ivelomanao, ary ny ralahinao no hotomponao. Kanefa ramby amin'izay andro hahafahanao, dia ho tapahinao ny zokany, ho afaka amin'ny vozonao. Amen. Olona vonina ndray tso-drano ve aloha zany mitehaka zany e? Ary le tsy mitehaka zany manao ahoana? Lazao ny akaikinao, alaiko ny anjaranao rehefa mianahana ianao hoe. Amen. Azo hitehaka mafy an'Andriamanitra. Iresaka makasika ana tso-drano tsika androany a, satria isy fitsofan-drano rehefa avy eo a, ary isika rehetrarehetra samy ho tsofina rano avokoa. Hatrany amin'ny aimany aza matahotra nareo, andray tso-drano ihany koa nareo. Tiako ambara zany, tsisy olona miala maina eto na dia ray azy. Tonga dia vatanako avy hatrany ny tantara. Aty aminanareo miaino a. Ao anatin'ny toriteny misy fahasoavana mipita raha mandray tsara nareo. Amen na. Nisy fotoana antitra Isaka. Nanina hoe izy? Antitra. Ary ny fanambarana ny fahanterana fa tena efa diso tafahoatra izy zay a, paina ny mason'le olona. Efa tena antitra be izy zay. Fa raha mbola tsy paina ny masonao, mbola tsy antitra ianao tompoko. Amen na. Fa Isaka zay ny zavatra nitranga. Dia niaiai izy hoe tsy fantany ny fotoana hafatesany. Dia niantso an'ny Esau lay matoana aingana izy hoe, avy ianao, masina ianao ozy izy, alaivo ny fitifiranao, dia mandehana ianao miasa, anamboary any mpiaingana, itsofa ny fanahako rano anao,
fa efa paina ny maso satria efa antitra tsy fantatro ny fotoana fatesako. Rehefa naheno an'izany Esau lahy matoany, tonga dia lasa nikorompaka naka ny fitifirana. Lasa nandeha niazakazaka nakany an-tsatany mba hikarakara anipy ho an'ny Isaka rainy. Manoloana an'izany anefa naharehan'izay resaka izay Rebeka vadiny Isaka. Dia neny Rebeka Jakoba ny tiny, fa neny Esau neny Isaka azafady iza ny tiny? Esau ny tiny. Dia niazakazaka aingany Rebeka nakany amin'ny Jakoba, mandeha anaingany ianao mandeha makany an-tsaha, makany an-tsopitra azafady. Dia mangalaza zanak'osy aho ianao hoe eto ety amiko anamboarako anipy ho an'ny rainareo. Fa nilaza tamin'ny Esau rahalanao izy fa hitso-drano azy hony fa efa ho faty izy. Ohatry ny mora tamin'ny Rebeka mihitsy nilaza hoe efa ho faty ny vadiny. Somary nianahany Jakoba tamin'ny voalohany, ka raha fantatry ikaiko hoe Jakoba ty fa tsy Esau dia lasa ozina indray no azo satria za malambolamboditra fa Esau olona volona be. Aoka ny ozina tokony anao anaka ho ao izy Rebeka, fa mandeha natovy araka an'izay lazaiko. Lasa Jakoba nandeha naka an'ilay zanak'osy tany anaty fitoerany tany, dia nomena ny Rebeka reniny. Dia Rebeka no nikarakara an'ilay anipy, narosony teo anatrehany Isaka amin'izay ilay anipy. Rehefa nandroso an'io izy dia gaga Isaka nandre hoe ny feo ohatry ny feo an'i Jakoba. Dia nanontany hoe iza moa izany anaka? Dia ozy izy hoe zao no Esau lahy matoa anao, avy hoe mba manatona hitsapako anao. Dia nanantony Jakoba sady natahotra ihany. Nitsapainy Isaka ny tanany, nasiana n'ilay volonosy azafady, volona be. Dia gaga mijery ny volo tanany Esau ohatry ny volonosy. Enjana izany a, fa vitany zareo no nampiasa an'izany fomba fiady zany. Ny olona teo lasa lavitra, olona kika sainy, fa tsy mibonaika be. Hoe roviana vao avy ny anjarako, lazao ny akaikinao mba kinga saina amin'ny fiainana. Amen. Tsapainy Isaka avy any tanany Esau, fa ny feoany feoan'i Jakoba. Dia raha ny feo izy to feoan'i Jakoba, fa rehefa tsapainy ianao dia tanany Esau. Avy hoe manoroa, dia lasa nanantona ihany Jakoba anoroka ny Isaka rainy. Dia eniny Isaka lay fofony fitafiana Esau, dia ozy izy manao hoe ny fofony zanako tahaka ny fofony sa. Ary omen'Andriamanitra anao any ny antony lanitra sy ny tsirony tany, vary sy ranom-boaloboka betsaka anompanao any ny rahalahinao. Zay manao soanao dia ho asoavina, ary zay manozina anao dia hozonina ihany koa. Ny epita ilay tso-drano. Ty zavatra ty teneniko atsika. Aso iteka mafy raha iteka ihany alohantsika. Ny tso-drano dia tsy tahaka ny fahazahoantsika azy. Hoe mifanenena an-dalana dia mba tsofirany kely apôstôly. Lazao ny ankena tso-drano ny tena tso-drano. Fa io tso-drano io kay zany a, rehefa tena diniana io baiboly io, raha diniany ty tantara ty, efa ho faty Isaka. Dia inona nataony? Nampanatsonaingana ny zanany amindra fahasoavana ao amin'ny Esau Isaka. Aninona izy hoe? Anina tsara hoe? Amindra fahasoavana. Dia tamin'ny alalan'ny inona namindrany azy? Tamin'ny alalan'ilay tso-drano. Zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra mitso-dran'olona anankiray zany, misy fahasoavana avy ao anatiny, afindra ao anatin'ilay olona. Tsy maresy lahatra le amen. Lazao ny akaikinao sarobidiny tso-drano. Ie, izay no nataony Isaka, nafindra n'ilay fahasoavana alohan'ny hafatesany satria tsy tia ny ara-maty aminy ilay fahasoavana. Mba hindrana kely an'izay raha masitrakareo, mba ho afindranay aminareo ny fahasoavana alohan'ny hafatesanay. Tsy miara-maty aminay kosa ny fahasoavana men'Andriamanitra, fa tsy maintsy isy olona amindrana an'izany androany. Tsy maintsy misy olona izarana an'izany androany.
raha vao mitsodrano aminao hoe mpanompon'Andriamanitra mepita ny fitahin'Andriamanitra, mepita ny fahombiazana, mepita ny fanambinana, mepita ny fahatsarana rehetrarehetra. Engany hoe zava-baovao hitranga amin'ny fiainanao aoriana zao fitsofandrano zao. Haleluya, haleluya. Domitelo akaikinao mifoaza fa anay tsodrano ianao rehefa avy eo. Amen. Azony Jakoba ny tsodran'ny Esau ralahany. Lasa izy nivoakaingana niala tao an-tranony rainy. Tamtampoka teo tonga Esau avy any. Avy nanamboatra an'ilay anipy. Miarena ary kaiky ihinana ny azan'ny zanakao. Dia fa iza indray moa ianao ry anaka. Zao no Esau lay matoa anao tonga dia nipara rehetra Isaka. Satria nahoany? Efa nafindrany tamin'ilay olona nandalo tamin'ny voalohany lay izy. Raha tsodrano mandehandeha ho azy ohatran'ilay fataontsika ireny. Tsy mipara rehetra mihitsy Isaka tompoko. Fa matoa izy nipara rehetra. Zavatra goavana zay no nafindra tamin'ny alalan'ilay tsodrano. Avy rena amin'ny akaikinao goavana nge hoe io tsodrano io e. Amen. Para rehetra Isaka. Fa iza ozy izy lefa tonga teo aloha teo nitondra anipy. Efa nitsofoky rano izy. Aro tahina tokoa izy ho ny voalazan'ny Baiboly. Ny olona tahina tsy olona manam-bola. Ny olona tahina tsy olona manana trano be. Fa olona voatsodrano. Zay ny olona tahina. Amen. Ny vola azo azo fotsiny eny na azo amin'ny fitadiavana fotsiny eny mety lany ihany. Fa hafa mihitsy le fitahina tsodrano. Voana ianao an'izany Esau raha lasa anabavy. Tenenao ry kaiky eo. Tsy mba nitahiry tsodrano ho aho. Efa le tsodrano tehirizina mihitsy. Tsy mba nitahiry tsodrano ho aho ianao. Ka efa lasa an'ilay tsodrano. Vary sy ranom-boaloboka betsaka no efa namelomako azy. Ataonina hoe namelomako azy. Tsodrano nefa nitenen'ny Esau Isaka teo azafady. Fa inona nambarany? Zany namelomany azy. Zany hoe ny tsodrano aloko ny vavana mpanompon'Andriamanitra io mahavelona io. Ary te hiteny raha hoe raha tsy miasa ary ianao afaka velominay amin'ny tsodrano tompoko. Zay mino arzany ho tanteraka amin'izany. Mety miasa saina be ianao, mety mavaka Apostoly Andreas, mety mavaka Andreas. Aleo velominay ianao ary raha ohatra ka vonina. Haleluya. Lazao ny akaikinao ho velomin'ny mpanompon'Andriamanitra ianao e. Dia hazavao kely ny saina fa tsy omena vola, tsy omena vary telo kapoaka, fa omena tsodrano. Omena inona hoe? Dia averena amin'ny akaikinao sarobidy ny tsodrano. Mamelona ny tsodrano. Mahavelona mihitsy lazao an'izany izy. Amen. Zay no lazainy tamin'ny Esau. Vary sy ranom-boaloboka nefa namelomako azy. Raha lasa anabavy aho, afaka faritanay amin'ny tsodranonay ny fiainanao. Tena marina izany. Ahoana manaiky nareo rehefa avy eo? Ho faritanay amin'ny tsodrano ny fiainanareo androany. Amoaka teny pasoavana amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehefa avy eo dia mino sy manantena fa zay teny milatsaka eo ho amarin'Andriamanitra fiainanao zany. Haleluya, haleluya. Jereo tsara ny voalazan'ny Baiboly a. Afaka mahazo terina aloha tsika. Zany fa misy mamerina ny haleluya. Nitomany amin'izay Esau rehefa avy eo. Nanino izy hoe? Nitomany raha lasa nabavy a. Tsodrano mampitomany lehilahy lehibe. Nitomany orikaiko. Mba tsofy rano re aho e. Tsy hitany Isaka zay natao. Dia ny Baiboly milaza mana hoe ary Esau nanandrapeo ka dia nitomany mafy dia mafy nampitombona indroa. Mafy be zany. Tena nitomany. Gaga angamba ny olona teo mandina maninona koa Esau. Tomany. Inona ny mampitomany azy? Mangataka tsodrano. Zany ny asarobidiny tsodrano zany. Tomany lay lehilahy. Rehefa hitany Isaka rainy fa nitomany Esau, dia ozy izy manao hoe
tsy ny andony lanitra sy ny tsirony tany kosa ary no ivelomanao fa ny sabatrao no ivelomanao. Dia anompony rahalahanao ihany ianao kanefa raha amin'ny fotoanany dia ho afaka amin'izany ianao. Nahazo tso-drano ihany Esau, lasa izy nandeha. Dia jereo tsara tezitra Esau satria azony Jakoba ny tso-dranony. Tso-dranony ny olona mampiady mihitsy raha azony ny hafa le izy. Avereno kely amin'ny akaikinao. Raha mba mitso-drano eto ny mpanompon'Andriamanitra mifandromaka, tokony nisy olona tena tsy haiko hoe ohatranao na ny pôzipôzinao, fa ny tso-drano zany manana ny lanjany zany. Dia jereo tsara hoe nasain'i Rebeka niala tao an-tranony i Jakoba, natory teny an-tendrombohitra Betely. Rehefa tonga teny izy dia napahitan'Andriamanitra fahitana. Nahita lanitra ny paka, avy ety amin'ny tany ny paka teny amin'ny lanitra. Dia misy mipetraka ambony seza fiandrianana. Dia ozy Andriamanitra ny teny taminy manao hoe tsy ala aminao mandra-pahataterako izay voalazako taminao. Nefa iza no nilaza tamin'i Jakoba? Izy Isaka no nitso-drano azy. Fa ahoana ny tenenin'Andriamanitra tamin'i Jakoba? Tsy ala aminao mandra-pahataterako izay voalazako taminao. Reny mpanompon'Andriamanitra mitso-drano reny, Andriamanitra miteny amin'ny fiainanao reny. Tsy maresy lahatra ny amen. Avy reny kely amin'ny akaikinao, sarobidy ho ahy itso-drano io raha lasana bavy. Amen. Fa zao anefa le izy kosa aloha le marina ny teneniny. Tsy hoe mifaneny ery an-dalana io dia mba metro tanana kely apôstôly. Mba tsotsofo kely, mba tsofo rano. Lazao akaikinao tsy ohatr'izay le izy. Tsy ohatr'izay le izy. Fa na dia zanak'i Isaka ary Esau dia nasainy naninona foana? Ndana manamboatra ny mpia aloha, ndana. Fa ny tso-drano mifamatotra amin'ny any-mpia foana. Tsy mangataka akory ny mpanompon'Andriamanitra raha miteny an'izany. Fa zay ny fepetra ny tso-drano raha tianao andaitra eo amin'ny fiainanao. Dia ozy izy ny hafa zao manao hoe karaha tsy manana zany dia tsy ho voatso-drano mihitsy. Mila miezaka ianao. Ny ena le amen. Anontany tsara io mpaminany fa na mpanompon'Andriamanitra anay dia tso-drano. Tsy manana naniariary tamin'izany fotoana zany. Fa vao mahita vola kely dia lasa mandeha mividy zavatra, dia manatona ny mpaminany, dia manome. Dia hoy zay mba tsofo rano mpaminany, tena miala tsiny fa kely be le izy, fa mba tsofo rano ihany aloha. Dia na kely fotsiny arany teneninao tsy manino, dia mitso-drano izy avy any. Hitany zany hoe tena hoe amfony any lorana azy. Ary zato aloha isaky ny alahady sy ny talata tsy maintsy manome zavatra ho an'ny mpaminany foana. Dia voarakitra ao anatina bloc-note ny tso-dranoko nanomboka 2011 ka hatramin'izao 2023 zao, fa tsy nisy tsy tanteraka na dia ray azy. Amen. Raha mila pirofonareo manatona manokana dia ho asehoko anao ny bloc-note. Fa misy an'le rehefa le makany ampianarana dia marina le valim-panontaniana dia asiana. Ino moa ny anarana iny? Nampiana kosy kely. Marina. Tateraka daholo ny tso-drano. Na tso-drano goavana be ara tamin'izany a. Tsy nino mihitsy tamin'izany izany kosa ve dia ho tateraka amin'ny fiainako. Fa tateraka le izy. Amen. Dia za zany hoe temba amerina n'izay fampianaran'izay. Rehefa mba tonga ny talata sy ny alahady mba maka tso-drano re tompoko. Maninona hoe? Satria ianareo nge olona miady eny amin'ny fivarotana eny foana. Miady any ampiasana foana. Any anaty ady nge eo anaty tokantrano ao. Mila inona ianao amin'izany? Mila tso-drano. Dia tsy hoe indray mandeha isam-bolana ianao maka tso-drano, fa mba maka indroa isan-kerinandro. Za tena milaza aminao fa tsy ohatr'izao tsony ianao afaka herinandro manaraka. Amen zany. Jereo tsara ny fandehan'ny fiainan'i Jakoba. Niala teo an-tendrombohitra Betely izy, nanao voady tamin'Andriamanitra. Ozy izy manao hoe raha nome fitafiana ho ahy ianao, na nome hanina ho ahy ianao, dia omeko anao ny ampafolony izay azoko rehetra. Matoa Andriamanitra, matoa i Jakoba nanao voady mahakasika na fitafiana, tsy nitondra izy zany niala tany an-trano. Lazao ange anao tsy nanana fitafiana betsaka izy niala tany.
raha olona manana fitafiana tsy hanao vady izy dia andany andro amina fitafiana. Andriamanitra ome fitafiana fa raha mba manana fitafiana dia anao ny ampafolo anao. Ianao ve olona efa manana fitafiana dia anao vady dia mbola fitafiana no angatanao? Tsy ho fitafiana mihitsy ny angatanao fa matoy izy nangataka fitafiana, tsy nanana zay. Matoy izy nangataka haniko hoanina, tsy nanana izy zay. Lasa izy nakany amin'ny Labana. Tonga tany amin'ny Labana izy. Nampandreketin'ny Labana iambina ny ondry amanosiny. Fa ny zavatra nitranga dia izao. Hatramina tonga avan'ny Jakoba tao amin'ny tranon'ny Labana, ny tombo fananana foana Labana. Satria nahoana? Hoy ny tenenin'ny Isaka manao hoe ho tahina tokoa izy satria voatsodrano. Mety mbola tsy miseho amin'ny fiainanao ivelany le izy. Fa hita kosa amin'izay zavatra ataonao rehetra. Izay zavatra kasianao misy fahombiazana. Izay zavatra ataonao misy fahombiazana. Zay ny amatarana. Ary zao, eno tsara aloha, ny anaovantsika azy. Tsy atao toriteny mandalo fotsiny ity. Fa tena hozahana toetra mihitsy hoe ao aorian'ny tsodrano, zay kasianao tahiny, zay ataonao tahiny, zay ataonao ambininy. Amen. Mety mbola miara-miasa manolona aloha ianao misy lehibe ny fe tahaka ny Jakoba sy Labana. Fa mila mandroso eo aorian'ny ty tsodrano ty. Amen. Tsy haiko raha azonareo ny tiako ambara aloha. Azo teka raha mazava. Nanompo an'ny Labana aloha i Jakoba. Fa tsy midika akory zany hoe tsy tanteraka tamin'ilay tsodrano. Fa nataon'Andriamanitra ny feny fananan'ny Labana izy. Nampianarin'Andriamanitra tao izy hitantana ondry amanosy be dia be. Mba izy ifehezan'ny fananany rehefa tonga any arinany. Raha mbola manompolonareo ankehitriny, mbola misy directeur mifehanareo, aza malahelo aloha androany. Tsy midika hoe tsy voatsodrano ianao, fa ampianarina ianao hitantana n'io poste apetrahananao io mba hisy hitantananao ny anjaranao rehefa tonga directeur ianao. Halleluja. Ataovy tsara ny asan'olona. Reseo lahatra ny lehibe anao. Aza manao kitoto rehefa miasa tsara. Mba andresenao lahatra, ny tena marina tsy ilay lehibe no resenao lahatra, fa ilay Andriamanitra ao an-danitra mihitsy ny resenao lahatra, satria zay matoky amin'ny kely dia ataon'Andriamanitra mpanapaka amin'ny be. Raha voafehanao io postanao io, avoafeny fanananao sy ny atsaranao ianao aorianao. Halleluja. Domina eo akaikinao, aza vela isy tsiny aminao, aza vela hita tsiny aminao ny mpampiasanao hoe rehefa mba miasa. Amen. Zay le izy nampianarin'Andriamanitra izy hitantana ondry amanosy be dia be. Tatio arina amin'izay tonga ny fotoana dia ozy izy Jakoba tamin'ny Labana hoe aleo mba aka ny anjarako amin'izay aho. Ohatry ny ahoana ny tokony mba hifanarahantsika sy ianao mba anana ny anjarako, satria zahay fa manana vady aman-janaka, tokony hamelom-bady aman-janaka. Dia nifanaraka moa zany zareo hoe zao are ny sada sy ny mara no anjaranao. Dia zay zany ny fanarahana. Inona ny zavatra nitranga? Amin'ny alina fanantona daholo ireo. Dia zay teraka avy any sada mara. Sada mara. Tsy nisy fotsy ranony ray, tsy nisy mainty ranony ray, fa loko mifangaroaro sada sy mara. Le sada sy mara zany le mifangaroaro ohatry marron mainty mifangaroaro. Reny daholo no mivoaka, zay mivoaka dia reny, zay mivoaka dia reny, zay mivoaka dia reny. Zay le fiatraikan'ilay tsodrano. Azonareo le izy. Hafa ihany ny olona voatsodrano. Tena mino an'ilay tsodrano amin'izay ve ianao? Inona le tena fiatraikan'ny tsodrano teo? Ny tsodrano dia famindrana fahasoavana. Ray zay. Faharoa, ny tsodrano dia afaka amelomana. Rehefa reradreraka avy any, miazaka zahay eny amin'ny toby. Ye. Miantso melo fotsiny ianao. Nampisorona matetika ao foana, tsy maintsy hitsodrano foana ihany mpisorona zany. Sao anozy nareo? Zay atao fiainana mihitsy le izy. Rehefa reradreraka dia lasa lany zany tsodranoko zany angamba. Aleo aka tsodrano ray aloha. Raha mino ianao tena ho amarin'ny tompo aminao zany. Indroa isan-kerinandro maka tsodrano foana. Zay mpanompon'Andriamanitra hitanao dia akao tsodrano. Rehefa mino fotsiny ianao sady mitondra hanim-pi ianao anatin'izany, dia tsofiny rano ianao anatin'izay, dia soraty ao anatina carnet mihitsy iny, dia jereo tsara ny fatanterahany. Amen. Tsisy ninina ny elan'i Jakoba tao an-trano, fa niala tany amin'ny Labana izy.
nanana ny naizy azy satria olona voatsodrano. Averino amin'ny akaikinao mila tsodrano ianao. Dia somary domikely ianao matory ampitoerana io mila tsodrano ianao io. Amen. Mazava ve tompoko? Ka raha raviko ny afatra androany dia izao. Ny tsodrano zava-dehibe. Tsy maintsy manatitra anim-py ianao rehefa miandrandrana izay tsodrano izay. Amen na? Maresy lahatra anareo ve aloha zany e? Ka na tsy maresy lahatra range izay le mariny. Tony ena le amen. Mila tsodrano ianao androany a. Minisy mananteny izay fa aorianany tsodrano ny tokantranontsika hiavaka tanteraka mihitsy manomboka androany. Ary tsy hitsahatra intsony ny fitombonao, ny fisandratanao, tsy hitsahatra intsony ny fitahian'Andriamanitra, tsy hitsahatra intsony ny vola miditra, tsy hitsahatra intsony ny fitombon'ny ara-panahinao, ny firehetanao, ary mitsodrananao sady androany hisokatra ho anao io lanitra io. Ka na inona vavaka ho asanatra manomboka amin'izao sekondra izao dia ho valian'Andriamanitra toy izany raha lasarabavy. Haleluya! Zay mino an'izany ho tanteraka amin'izany androany. Hoy aho hoe ho tanteraka aminao zany androany. Vao hanomboka hivavaka ianao manomboka amin'ity sekondra hitenenako ity dia hamaly vavaka ny Andriamanitra ao an-danitra ao. Ho velomiko avalim-bavaka ianao manomboka eto. Ho velomiko avalim-bavaka ianao manomboka eto. Zay mino an'izany ho tanteraka amin'izany. Haleluya! Zay aloha ny azo ambara fahasandrato ny tananao dia misaoran'Andriamanitra sao dia lany le tsodrano amelomana rehefa avy eo. Misaorany tompo amin'izao fotoana izao. Miaina amin'ny fiainam-baovao. Miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny finoanao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalana antsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apostoly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika.